Isaorana Jesosy Kristy Tompo fa mbola nanome tombonandro antsika ndraika mbola ahafahantsika hihaino teniny amin'ity anio ity. Voalohany moa zany dia manonona trano ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo mba hanjaka sy hanapatapaka eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Amin'izao ary raha vavy sy ranadahy dia andray ny afatry ny tompo indray tsika. Milohan'izany dia tsara raha atomboka amin'ny vavaka ny fotoana ndahoarintsika hiaraka hivavaka. Raha eo rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo misaotra sy midera ary manome voninahitra ny anaranao izay. Raha mbola nomenao tompo-pahafahana indray anaovana izao fizarana izao. Eto tompo dia mangataka aminao ny tenako izay ampiasainao ho kanalina hiampitanja ny avatra izany, hampanginy ny momba ny tenako rehetra ary tendrio ny lelako hiteny tahaka ny efa mahay. Rehetra andreny teninao ihany koa tompo, ianao aneny amboly ny teny ny mponiny tsirairay avy ka dia ho piaino pakatoto koa izay ka tsy hamitaka ny tenanay. Raha eo volenao anatinay izany teny izany ka ahitana vokatra ary anova ny fiainanay. Tenena aminay araka ny fombanao fa mihaino mpanomponao indreto izay tompo eto am-potongotrao andre indray ny afatrao ka dia inona sy ny tenainay fa hiteny ianao Jesosy eo. Halleluja, amen. Ya, ny teny izay akatsika fampianarana androany dia ny voasoratra ato anatin'ny bokin'ny Luka toko 9 dia ny 9:12 rahantsika mamaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny andro anankiray dia nionjana tsambokely Jesosy sy ny mpianany ary hoy izy taminy, andeha isika akeny amin'ny mpitan'ny farihy. Dia lasa izy ary no nandeha ny sambokely dia azo ny torimaso Jesosy ary nisy tafio-drivotra nandeha tany amin'ny farihy ka nila ho feno rano ny sambo ary saika nahita loza izy ireo ary nanantona izy dia namoa azy ka nanao hoe, tompoko maty izahay. Dia nitsangana izy ka noteneniny mafy ny rivotra sy ny ondranjano ary dia nitsahatra izany ka tonga toy ny tsara ny andro ary hoy izy taminy, aiza ny finoanareo? Ary natahotra izy ireo sady gaga ka niresaka hoe, iza moa ity no mandidy ny rivotra sy ny rano izy ka manaiky azy izany. Amen. Ya, amin'izay teny izay dia akatsika lohahevitra manao hoe, aiza ny finoanao? Izay fantaniana izay napetraka Jesosy tamin'ny reto mpianatra reto dia apetraka Jesosy amiko sy aminao indray izao hoe, aiza ny finoanao? Remarque le fantaniana hoe aiza, zavatra hoe ananana le izy fa tsy hita. Ohatra zao hoe misy olona anankiray manana tomobile dia antaniko izy aiza ny tomobile anao? Fantatro zany izy manana tomobile fa tsy hitako teny aminy ilay tomobile dia antaniko aiza ny tomobile anao? Aiza ny nametrahana ny tomobile anao? Ohatra koa misy olona manambady tsy miaraka amin'ny vadiny izy dia manontany ianao aiza ny vadinao satria fantatrao izy fa manambady. Ka eto zany ny fanontaniana izay napetraka Jesosy tamin'ireto mpianatra reto hoe aiza ny finoanareo? Zany hoe fantatra Jesosy izy fa manam-pinoana fa ny finoana kosa dia napetrany tamin'ilay zavatra hitany masony. Zany hoe fantany fa Jesosy dia fa hitany daholo ny fangakana izay nataon'i Jesosy ary rehefa nanoloana ny onjan-javatra izay natsehany zany manoloana ny ady izay natsehany hitany ny tafiofio mafy ny rivotra ny rimorimo ny ondran-drano sy ny rehetrarehetra dia napetrany tamin'izay ny finoana hoe mafy ty tsy misy afaka anafakatsika amin'ity. Zany hoe amin'ilay vagy no nametrahany finoana satria iny ny hitany maso ny situation ny zavatra ny ainany any no nametrahany hoe ny finoana zany fa hadinony hoe Jesosy ane ka afaka amonjy anazy amin'io ny tebotebo izy ny aiay izy satria ny ozongozona ny finoana ka ozy Jesosy aiza ny finoanao? Aiza ny finoanao? Ny finoana raha avana no maha-kristianina ny kristianina. Ny finoana no afantarana fa zanak'Andriamanitra isika satria dia voasoratra hoe ny finoana no azahoantsika sitraka aminy fa izay rehetra manantona an'Andriamanitra dia tokony ino fa misy izy ary mpamaly soany izay mazoto mitady azy. Amen. Ka dia manontany antsika raha Jesosy aiza ny finoantsika? Amin'ny inona no ametrahantsika ny finoantsika? Amin'ny zavatra mandalo ve? Amin'ny zavatra sedraintsika ve? Amin'ny ady izay hoe toerintsika isan'andro ve? Sa amin'ny Jesosy izay mamonjy antsika amin'izany zavatra rehetra izany izay efa nanome teny fahatokisana ho antsika ka manao hoe matoky ahy, aza manahy. Aiza no ametrahanao ny finoanao?
aiza ny finoanao. Fanontaniana mipetraka izany dia anjarantsika tokoa no mamaly azy aiza moa ny fonoko. Ny fonoko ve amin'ity tsy fisimbola ato anatin'ny trano ity dia miteny hoe tsisy hevitra tsony ty, tsisy vahaolana tsony ty. Na ny fonoko ve amin'ity aretina tsy mety sitrana ity dia hiteny hoe tsisy dokotera rehefa niteny efa tsy azo itokisana tsony. Aiza ny finoanao. Fa Jesosy kosa dia manome ny teny fahatokina antsika hatrany matoky azy. Voasoratra any amin'ny boky obolana toko 4 dia ny 7 ndasoniva rahantsika mamaky izay teny izay angafiko ianao mba amadika ihany koa ny baibolinao mandritra ny fotoana madioko ny baiboliko. Obolana toko 4 ny 7 azafady obolana toko 3 dia ny 4 na koa 5 amin'ny anaran'i Jesosy namakina ny teny obolana toko 3 dia ny 5. Matokian Jehova amin'ny fonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalànao. Amen. Izay teny izay dia manambara hoe aiza ny finoanao, amin'ny fahalalànao ve sa amin'ny Jehova no ametrahanao ny fatokianao. Satria dia raha mitoky amin'ny fahalalàntsika tsika misy fetrany ihany ny fahalalàntsika, fa raha mitoky amin'ny Jehova kosa isika dia izy no miteny matoky amin'ny zavatra rehetra mihitsy. Akino amin'ny Jehova izany, akino amin'ny Jehova disponible 100% izy anampy anao, ary izy dia valable foana, mandeha foana numéro téléphone atsoy foana izy fa vonona maly anao izy. Fa raha ny fahalalànao zany ny fahafantaranao ny fatakaran'ny sainao misy fetrany zany, ny herintsika misy fetrany zany. Fa kosa Jehova no tsy miova omaly sainio ary mandrakizay, ka amin'ny rery ihany no ametrahantsika ny finoana. Dia fanontaniana mipetraka apetratsika isan'andro ahoana ara ny fomba ametrahako ny fonoko amin'Andriamanitra. Voalohany indrindra ny tokony atao aloha dia fatarina izy mo Jesosy, mahafantatra tsara azy ianao, mahafantatra tsara azy ianao hoe azonao antoka tokoa hoe ny fahalalànao azy. Ahoana ny fomba fahatarana azy? Amin'ny famakiana baiboly, amin'ny famakiana baiboly, amin'ny fianona ny toriteny. Fa voasoratra hoe ny tenin'Andriamanitra dia mahasoa. Ny tenin'Andriamanitra dia mahasoa an'izay rehetra mandray azy ho fampianarana, ho fandresendahatra, ho fanitsiana izay diso ary ho fitazana amin'ny fahamarinana. Any amin'ny 2 Timothée 3:16 no ahitantsika an'izay teny izay. Ka dia ny fianona ny tenin'Andriamanitra zany no ahafahantsika mahalala ny Jesosy mba ahafahan'ny fonoantsika mitombina azy, ary ny fiarahana amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny fianona fijoroana vavolombelona. Izay no mampitombo ny fonoantsika, mampitoetra ny fonoantsika. Fa ny finoana dia avy amin'ny toriteny, ary ny toriteny dia avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Ka raha mazoto mitady an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fianona ny teniny isika, amin'ny alalan'ny famakiana baiboly, amin'ny alalan'ny fianona ny fijoroana vavolombelona maro isan-karazany izay voasoratra anatin'ny baiboly, na dia tsy heno eny ambavan'ny namana azy ianao fa ao anaty baiboly dia betsaka tokoa ny fijoroana vavolombelona amin'ny fomba fiasan'i Jesosy, ny olona izay nametraka ny fatokiana tamin'i Jesosy ka nahita vokany tokoa. Amen. Teto zao reto mpianatra reto raha iverina amin'ilay teny izay nivakintsika teo isika eny. Reto mpianatra reto dia nitoky tamin'i Jesosy izy, namohan'i Jesosy, Jesosy vonjeo maty isika hozy izay filma izay. Rehefa hita nefa tena hoe tsisy hevitra tsony ty nitoky tany amin'i Jesosy izy, ary tao anatin'izay inona nataon'i Jesosy voalohany? Ny regleny aloha ny probleman'izy ireo, ilaina mpatahotra azy. Ny regleny aloha ireo, dia avy eo izy nitodika tany amin'izareo. Nareo dia mbola tsy matoky ahy foana ve? Aiza ny finoanareo? Ka ohatr'izay mihitsy nataon'ny Tompo amintsika eny. Ray zavatra regleny aloha ny problemanao, aza matahotra ianao hoe satria zany ka mbola nanao an'izao, ianao inge zany mbola nanao an'izao. Non. Ataontsika ohatra zao ny zanakao, ndrarahanao ny zanakao hoe ianao aza mivoaka ny trano any, fa raha mivoaka any ianao misy ankizy miady aminao an-dalanao. Dia iny amin'izay ilay zanakao nandeha nivoaka ihany dia tonga any amin'izay izy miantso anao, mama dia iteny vianao hoe efa narako ianao, tsy hoany fa avela hoany ianao. Fa iny nataonao voalohany, vonjenao aloha izy, reglenao ny problemany, dia avy eo amin'izay ianao miteny anazy ka ianao ange efa niteneniko tsy hoany, mbola nakany ihany ianao. Ka ohatra ihany koa ny Tompo amintsika, raitsika izy
karaha miantso anazy itsika dia mamonjy atsika foana izy fa aza manaiky ampitegna devoly satria misy an'izao ianao fa nanao an'izao satria misy an'izao ianao fa nanao an'izao eny obedisiny ianao kanefa régleny aloha ny problème anao tahaka andreto mpianatra reto reprimandeny Jesosy izy aiza ny finoanareo agaga anareo efa hitanareo avokoa ny fagagana zay nataoko nahoana no mitebiteby ianareo amen ka dia ny tenin'Andriamanitra ho iaho dia natao anitsiana zay diso ka eto zany zaho sy ianao dia ampiononona ny finoantsika hoe atokio amin'ny Jesosy rery ihany ny finoantsikany amen araka ilay voalazako teo hoe ny fomba voalohany ahafahantsika mamaka ny finoantsika amin'ny Jesosy dia ny fahafantarana azy ary tahaka ny nataony Mosesy rehefa niseho taminy Andriamanitra ka nirehitra ilay nomery dia inona nataony Mosesy nanantona aloha izy namatatra hoe inona re fagagana hitako ity tao anatin'izay nefa dia niteny taminy Jesosy dia nanontany aloha izy fa iza moa ianao dia namaly azy Andriamanitra tamin'izay hoe izaho no Andriamanitra ny razanao nofantarina tsy afantary zany izy Andriamanitra azonao hitokiana ve izy ka dia ny afantarana azy io dia amin'ny famakiana baiboly ary tao anatin'izay Mosesy rehefa nirahana Andriamanitra izy hoe eniko ny fitomaniny ny zanak'Israely izay any Egypte fa irahako ianao amahana azy dia teo Mosesy nanontany teny fa ahoana moa izany no irahanao dia ahoana dia ino anavy ny olona dia nasehon'Andriamanitra amin'izay fa miaraka aminy Mosesy ka nanao fahagagany azafady nasehon'Andriamanitra amin'ny Mosesy fa miaraka aminy izy ka nanao fahagagana teo mason'ny Mosesy izy dia fantatra azony Mosesy antoka amin'izay fa ity Andriamanitra mahery ity no miaraka amiko nantroso amin'izay izy andeha hiaffronter azafady any Farao amen ary ny finoana dia tiako amafisina amintsika fa toy ny muscle toy ny ozatra zany mila exercena izy mila ampiasaina izy mba hitombo ohatra ny olona anankiray manao musculation any amin'ny gymnastique amin'ny toerana fanaovana gym reny ka toy izany ihany koa ny finoana mila ampiasaina io mba hitombo andro aman'alina amen tsarovy tsara fa Davida alohany hiaffronteny Davida ny Goliata niady tamin'ny liona aloha izy niady tamin'ilay liona izay nandrava ny ondrany zany hoe commence par petit amin'ny zavatra kelikely zany no anomboanao azy exercenao zay finoanao zay maraisy an'izay ianao dia miakatra ihany fa dia hoy izy Davida hoe ry Andriamanitra izay namonjy teo ampelantanan'ny liona izy ihany koa no amonjy ampelantanan'ny Goliata fa tsy tonga dia nizakazaka tany amin'ny Goliata izy aloha fa tena hoe azo niantoka tsara hoe momba azy Andriamanitra izay vao nanantona ny Goliata izy ka toy izany koa izaho sy ianao manomboka amin'ny zavatra kely aloha ny ampiasantsika ny finoantsika manomboka amin'ny zavatra kely dia hitan'Andriamanitra amin'izay fa mahazaka miady ny Goliata amin'izay ianao tena hoe mitombona amin'ny finoanao tsy azo zongozonina intsony asehon'Andriamanitra eo anatrehanao amin'izay Goliata dia hoy ianao hoe ilay Andriamanitra izay nanafaka teo ampelantanan'ny liona no hanafaka ity ihany koa amen ka ny finoana dia tsika no mampiasa azy mba ahitana vokany izany misy rahavavy zay niteny zaho izy tena mivavaka ary za tena fantatry f'Andriamanitra mahery fa rehefa tonga amin'ny problème tena hoe mibaradaka ihany aloha za ka izay le izy tsy ampy fotsiny le fahafantarana fa mila ampiasaina mihitsy ilay finoana mandeha dingana mihitsy ianao mampiasa ilay finoana ary ny fianonana ireny fijoroana vavolombelona izay ataon'ny olona zay hoe naharesy ireny dia tena mahampaniry ny finoana satria amin'ny fotoana izay hoe hiatrehanao ilay ady ihany koa dia fantatrao fa Andriamanitra izay namonjy ny rahavavy dia ohatr'izao maharesy ohatra zao ataontsika hoe tsy maharesy ny fifona sigara mihitsy ianao manao ezaka ianao hiala amin'ny fifona sigara nefa tafalatsaka ihany dia eo amin'izay ianao mahatsiaro ireo fijoroana vavolombelona izay tenenin'ny olona izay efa afaka tamin'izay dia hoy izy ianao raha nanafaka azy Andriamanitra dia mahafaka ihany koa amen ka toy izay ny fomba fampiasantsika ny finoantsika mba hitoetra izany finoantsika izany toy izany ihany koa Gédéon na koa Gédéona izy dia nandre momba an'Andriamanitra ka rehefa namagny azy Andriamanitra ka niteny taminy lehilahy mahery ianao dia hoana hoy Gédéon fa iza moa zaho farany kely indrindra amin'ny firenenay ny fianakaviako no farany ambany indrindra ka hoy Andriamanitra mandehana amin'izao herinao zao fa ampelantananao no amonjeko ny zanak'Israely mendiana
dia ina nataon'izy teo ny aiay aloha izy tena marina ve zany tena nytananao marina ve ny amonjy nangataka famantarana mihitsy izy satria tiany azo antoka hoe tena izy marina no ampiasain'Andriamanitra ka mila fantaritsika tsara zany hoe iza isika ao amin'ny tompo iza ianao ao amin'ny tompo fantatrao tsara ve ny relationao amin'Andriamanitra raha fantatrao zany dia azonao antoka fa ny tagnan'Andriamanitra tsy fohy fa mahavonjy ka mila mitoetra tsara ao amin'ny tompo antsika mba afantarantsika hoe iza marina antsika ao amin'ny tompo. Amen. Ary toy izany koa hoe ny mba hananantsika finoana mitoetra araka ny voalazako teo hoe ny fianonan'ny tenin'Andriamanitra, ny fahalalana an'Andriamanitra ary ny famakiana ny teniny ary ny firaisana aminy, manana vie intimité aminazy ianao, manana fiainam-bavaka ianao, manana firaisana aminazy ianao ary tena hoe tafatoetra tsara ianao dia mitombo ho azy ny finoanao ary tenin'Andriamanitra ireo dia manampy antsika mihitsy ireo mampitoetra ny finoantsika ka dia mbola verina ihany hoe aiza ny finoanao. Ny finoanao ve amin'ny situation iainanao izay hitanao eritreretinao hoe tsy ahitana vahaolana intsony sa amin'Andriamanitra izay ny tanany tsy fohy fa mahavonjy ary ny sofiny tsy salan-dalovana fa mandre ilay miteny aminao foana hoe apetrao amiko ny hita mavesatrao ilay efa maty isolo voina amin'ny fahotanao apetrao aminy ny finoanao fa aza apetraka amin'ny fahalalanao sy ny fahendrenao sy ny fahafantaranao ny olona ny ambonimbony ihany fa apetrao amin'Andriamanitra fa anokatra lalana izy. Andriamanitra mampitsahatra ny ondran-drano dia eo amin'izay anao izay vao hitolona gaga haimbo. Amen. Tsy miova Andriamanitra omaly izay nio ary mandrakizay tsy hoe akory hoe Andriamanitra voasoratra anatin'ny Baiboly ihany izy ka tany amin'ny Petera sy Jona sy Lika ihany nanaovana izany fa amiko sy aminao ihany koa izy dia mbola miasa mandrakizay fa izy ilay mpamaly soa any izay mazoto mitady azy. Amen. Dia izay indray ara no afatra izay nivampizarantsika teto androany ka dia inoko sy antenaiko fa ny tompo anie no ampitombo ny finoantsika hatrany fa ny finoana dia anisany bouclier miaro antsika amin'ny ny lelanafo mirehitra izay alefan'ny fahavalo dia ny finoana zany no miaro antsika amin'izay ka dia aoka ny antsika ametraka ny finoantsika amin'ny Jesosy irery any daholo antsika hivavaka ao an-tenin'Andriamanitra. Raha eo misaotra anao izay satria dia fantatray tokoa fa avy aminao ny teny mba hitombony ny finoana indray. Jesosy Kristy tompo aminao ny ametrahanay ny finoanay, aminao ny ametrahanay ny fahatokinay, aminao ny ametrahanay ny androm-piainanay rehetra fa tsy misy mahavonjy anay raha tsy ianao rery ihany. Ianao ilay namonjy ny Daniel tao ambavaky ny liona, ianao ilay namonjy ireo telo laza tao anatiny le foro mirehitra afo. Jesosy tsy miovy ianao omaly izay nio ary mandrakizay fa izay nataonao dia mbola ho ataonao amin'izay rehetra miandry anao ka noho izany Jesosy malalo fantatray fa miasa mahery amin'ny fiainanay ianao, misaotra ny amin'ny teninao, misaotra Jesosy fa ianao tokoa ny inonay ka mino izay tompo, mino izay fa ianao dia avipetraka fa iva fijery ary hitanao avokoa ny zavatra rehetra izay setrainay ka dia tsy hitondra loza izany fa ny ahoanao voninahitra ao. Misaotra Jesosy malalo. Halleluja. Amen. Mampizuruai Paciuvo zuguzuna Miro fakapanai Finu quanau tumpo Finu quanau Mampizuruai Jami fu marainau Vivava caminhando
Kristi velona ato anatiko. Fa fitiavana toko ambony indrindra, io fitiavany io tompo no mampandefitray ka mampetony ny amboko. Fitiavana tompo ambony indrindra, fanantenany indray niaraka aminao. Fanantenako ny onenanao, tsy zaho intsony no velona fa Kristy velona ato anatiko. Fanantenany indray niaraka aminao, fanantenako ny onenanao, tsy zaho intsony